fa nanatanteraka fiaonana tamin'ny mpanao gazety kosa androany ny ministra ny ala ny tontolo iainana nanambara moa ny tena ny famitoy ny fanadiadiana ary ny fikarohana ireo tompona andraikitra amin'ny fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena ny andramena tamin'ity taona ity tokoa dia efa maro ny ezaka natao entina hisorohana izay fanondranana antsokosoko ny andramena izay fanazavana. Raha antsika mahita amin'ireny feon-gazety ireny tokoa moa zany fa misy ny olona zay mbola manana fikasana mikilo biby hanao ny fanondranana. Misy ny hetsika nataon'ny ministera miaraka amin'ny secrétaire exécutif ny comité interministériel dia efa misy zany ny vokatra satria efa fantatra le sambo efa hoarezonena ny sambo zay sambo sinoa izy io efa fantatra ny identitény dia ny tiany tenenina fotsiny zany zahay tsy relâché misy par rapport amin'ny intimidation isan-karazany. Atao malany koa dia fantatra fa niakatra teny anivon'ny chaîne pénale anticorruption ny secrétaire général teo aloha re teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Inona marina moa zany tena tao ambadika io raha io ary inona ndraikitra raisy ministera ankehitriny amin'izy io dia hoe isika miverina amin'ny tany-tandalana. Za tsy afaka miteny hoe ianona ny diso na ianona ny marina fa manao ny asany ny Bianco manao ny asany ary isorako ny Bianco zany misy ny convention efa ny fanaovana hita amin'ny Bianco dia avelao hiatra ny lalàna amin'ny zavatra rehetra misy antony matoa reny ny zava-nisy ray zay ary io tsy mijanona fotsiny amin'ny administration fa mbola tsy maintsy jerena daholo ireo zay nitazona andraikitra rehetra na ny organisme rattaché zany hoe ahoana marina ny fitantarana ny volam-panjakana satria ny fanjakana zany dia manana an'izay redevabilité zay volam-bahoaka reo mila mafantatra ny mangarahara ny vahoaka inona marina ny zavatra nisy tamin'ny fitantarana ny volana.